Manampy ireo ray aman-dreny sy manamora ny fahafahana manovo fianarana ny fisian'ny sekoly mpanofana arakasa ety fotony. I Fizam, sekoly manofana Pampvelona sy mpitsabo-panampy no namoaka indray ny andiany fahatelo tamin'ity taona ity. 7 izy ireo, 17 mpitsabo-panampy ary 8 Pampvelona. Antoky ny fahasalamana iombonana na AFAI no anarana no saloran'izy ireo. Misy eo amin'ny ankizivavy zany tafiditra ao anatin'ny projet au défi zany hoe opérateur de développement et de formation intégrée zay miasa any amin'ny reny centre de santé de base aty amin'ny fatriny amin'ny Roumanie, any amin'ny fatriny Haute-Matiatra. Dia misy koa ny atao hoe projet PARN, zany hoe projet d'amélioration des résultats nutritionnels. Anisan'ny voaray tato ampianatry ny Fizama zany dia eo amin'ny 13 zareo zany dia avy hatrany rehefa vita ny taratasy ara-panjakana dia miasa avy hatrany. Mahazo mari-pahaizana licence ireto navoaka ireto.